Araky ny fahitatsika moa tany amin'ny Facebook sy ny vaky teny androany dia ny Ezekela toko faha 7 no jerentsika an'io. Ezekela toko faha 7. Dia ny anaovantsika azy vakitsika tsikelikely le izy isaka mamaky zany dia tonga dia fahazavaiko tsikelikely eny foana ny fandehany dia rehefa avy eo tsika haka fampiarana ny amin'ny fampianarana sy zava-misy amin'izao fotoana zao zany dia antenaiko fa hampazoto anareo hamaky an'le Ezekela zay sy azony zavatra tiany ambara. Zava-misy eto zany dia babo any Babilôna Ezekela amin'io fotoana io dia nefa mbola misy tavela any Jerosalema. Zay efa niresahantsika foana zany ny fandehany hoe efa any Babilôna satria tany amin'le fahababoana faharoa Ezekela no nandeha, fa Jerosalema mbola tsy tena rava dia mbola misy tavela foana zany any Jerosalema amin'ny fotoana io. Dia misy fomba fiteny zareo zay babo ohatr'izao zany ny fomba fiteny le hitantsika amin'ny andininy voalohany sy faharoa io hoe tonga tamiko ny tenin'ny tompo hoe nahoana no manao zao ateny zao amin'ny tanin'ny Israely ianareo, ny iray ny mihinana ny voaloboka marikivy ka nifiny zanany madilo. Zay zany ny fitenin'ny zanak'Israely hoe ny ray ny mihinana voaloboka marikivy dia nifiny zanany no madilo. Dia manontany an'izay ny tompo hoe maninona nareo no manao an'izany zavatra zany, manao an'izany fiteny zany. Io dia Jeremia koa efa niteny an'io zany. Jeremia toko faraka amin'ny 7:7. Rahatsika tsara tadiditsika tsara fa mitovy mihitsy ny contexte ny Jeremia sy Ezekela. Nisy efa babo tany Babilôna fa Jeremia mbola aty Jerosalema zany. Dia ny Jeremia toko faraka amin'ny 7:7 dia zao no lazainy hoe amin'ny zanany zany izy dia tsy hiteny intsony hoe ny iray ny nihinana ny voaloboka marikivy ka nifiny zanany madilo. Azontsika le fiteny eritrereto zany zay. Voaloboka moa no lazainy eto fa ngamba vao madilo aminy izy metimety amintsika kokoa na vao sary makirana. Eritrereto hoe ny dadany zany mihinana dia le zanany mangoritsina madilo nify amin'ny aniny etsy possible ave zany. Kanefa zay ny fitenin zareo zany. Dia izay fiteny io zany matoa amin'ny teny an'io Jeremia sy Ezekela dia efa tena fisainany zareo mihitsiny, fisainan'ny zanak'Israely tao amin'ny fiandohan'ny fahababoana mihitsy zany io zavatra io. Ny anton'izay dia raha tadiditsika koa fitomanina toko 5:7 mitovitovy daholo ny contexte an'izy rehetrarehetra. Fitomanina toko 5:7 dia miresaka an'izay koa hoe nanota ny razanay tsy ety intsony izy ireo ary zahay no mivesatra ny eliny. Hitanareo mba tonga anay babo zany ozy izy dia noho ny razanay nanota. Nefa ry zareo efa maty dia tsy mizaka intsony zareo fa lasa zay ny zaka ny elina. Zay zany mahatonga anazy miteny hoe ny ray no mihinana ny voaloboka marikivy dia zahay zanaka no madilo nify. Zay mihitsy zany teny efa fisainana mameno ny zanak'Israely tamin'ny fiandohan'ny fahababoana. Dia ny dikan'izany dia hoe tsy rariny izao ataon'Andriamanitra izao. Tena tsy rariny aloha raha izay tokoa no mitrangy hoe ahoana ny ray aman-dreny manao ny ataony dia ny zanany no mamay. Zay zany izy raha dikantsika amin'ny fiteny anina. Tsy rariny izao dia mamaly Andriamanitra. Mamaly zany Andriamanitra amin'ny andininy Jeremia aloha jerentsika. Jeremia toko faraka amin'ny 7:7 toy an'le teo. Vakitsika amin'le teo sy ny toyany hoe ary amin'izany androany izy dia tsy hiteny intsony hoe ny ray ny nihinana voaloboka marikivy ka nifiny zanany madilo, fa samy hofatin'ny eliny avy ny olona rehetra, na iza homana voaloboka marikivy dia izy ihany ny adilo nify. Zay zany nolazainy tamin'ny Jeremia hoe zay manao tsy mety izy no mizaka ny vokany fa tsy mariny zany fiteninareo zany.
zay nylazain'Andriamanitra tamin'ny Jeremia 3:30 dia izay koa nylazainy eto amin'ny 2:2 amin'ny Ezekela zany hoe nahoana no manao zao hoately zao amin'ny tanin'ny Israely ianareo, ny iray ny mihinana voaloboka marikivy ka ny nifiny zanany madilo, raha velona koa hoy ny Tompo Andriamanitra dia tsy hisy anaovanareo zany hoately zany eo amin'ny Israely intsony. Tsy mitombona mihitsy zany ho abolana fiteninareo zany fa tsy zany mihitsy ny zava-misy. Averiko ny fisainan'ny zanak'Israely zany dia nieritreritra izy hoe mahatonga antsika baboty dia ny adalan'ny razambe atsika zay nanompo sampy tany aloha tany ny mahatonga antsika babo zao, fa tsy mendrika an'izany tsika satria nataon'Andriamanitra io dia ny razambe ny ray ny mihinana voaloboka marikivy dia tsika babo aty Babilôna madilo nify. Zay zany le 1 ka hatramin'ny 7 dia mamaly Andriamanitra hoe fahamarinana anankiroa tsy mampitombona io fiteninareo io fijerinareo io. Ny fahamarinana anankiroa dia eo amin'ny 14 ozy hoe indro ny aina rehetra toy ny ain'ny ray dia toy izany koa ny ain'ny zanany, samy ireny ny olona zay manota no faty. Ay zany nitsindrina. Inona fahamarinana voaloha apetraka Andriamanitra mahatonga le hoe tsy mitombona le hoe ny ray mihinana voaloboka marikivy dia ny nifiny zanany madilo fanontaniana voalohany dia ozy izy hoe samy sarobidy amiko ny ray sy ny ray ny zanaka. Sarobidy amiko reo, tsy foko faty reo. Ka ahoana ny misy hoe olona tsy manao ninina dia maty fotsiny amin'izao. Sarobidy zay no mahatonga anazy hoe ny aina rehetra toy ny ain'ny ray dia toy izany koa ny ain'ny zanany, samy zany naharen'ireo ozy izy Andriamanitra dia sarobidy amiko reo, tsy tiako hisy ho faty reo. Zay dia dikan'izay zany dia hoe tsy hamely ny zanaka noho ny amin'ny ray, hoe ny ray no manao adalana dia le zanaka no asiana tsy hanao an'izany tsy manao an'izany mihitsy ozy Andriamanitra satria sarobidy amiko ny aina. Dia ny faharoa le tapany farany hoe ny olona zay manota no faty. Ny fahamarinana faharoa apetraka Andriamanitra zany dia zao hoe samy tompona andraikitra amin'izay ataony ny tsirairay. Ny fanahy zay manota no faty moa zay amin'ny baiboly mahazatra antsika fa tena olona mihitsy io nefesy. Ny olona zay manota no ho faty samy tompona andraikitra amin'izay ataony ny tsirairay. Zay zany 14 tsika zao mirosy ihany ny argument an'Andriamanitra. Miditra antsika zany 15 ka hatramin'ny 17 hijery ny prinsipa an'Andriamanitra amin'izay tsika hoe ahoana amin'izay ary ny fomba fiasan'Andriamanitra raha ny tena izy. Dia maka ohatra izy, ohatra na generation anankitelo, dadabe dia dada dia le zanaka, na dia ny dadako dia ny zanako, na tsy fantatro ray zanaka zafikely, zay zany fiteny azy reo le generation telo izay resahan'ny Ezekela, ray zanaka zafikely. 15 tsika zao ty zany le ray, fa raha marina ny olona ozy izy ka manao zay marina sy mahitsy, marina le olona, marina zany eta etahany eo anatrehan'Andriamanitra, marina izy vokatr'izay etahan'izay dia manao marina sy mahitsy izy. Io zany le ray io le dadany io. Dia rehefa avy eo izy milaza amin'izay ny lisitra, reto avy ny zavatra tsara ataony na ny zavatra ratsy tsy ataony raha miresaka fivavahana na miresaka sexuel. Ny ankapobeny moa tena fivavahana no resahany eto zany. Andininy fahaeniny tsika zao. Ny ataon'io ray io izy zany marina izy dia manao marina sinitsiny dia zao: tsy mihinana eny tendrombohitra izy, na manandratra ny maso no amin'ny sampin'ny taranak'Israely. Ny atao hoe mihinana eny tendrombohitra dia manompo sampy zany, amin'ny ankapobeny ny ladoany eny ambony na gasy ary dia eny tendrombohitra eny foana, satria everiny zareo hoe rehefa any tendrombohitra dia akaiky kokoa an'Andriamanitra. Dia eny foana le izy dia manao sorony izy dia avy eo hoaniny iny. Zay zany dika le hoe mihinana eny tendrombohitra zany
mazava ho azy fa manompo sampy. Tsindrino eo amin'ny faharoa hoe manandratra ny masony ho an'ny sampin'ny taranak'Israely. Tena manompo sampy a, tsindrino tsara amin'ny faharoa. Fahatelo a, mandoto ny vadiny namany. Ny andininy fahaenina, ny tapany voalohany iny fijangajangana ara-panahy dia ny mandoto ny vadiny namany moa zany mazava ho azy fijangajangana. Eny ny resahany. Hitantsika amin'ny andininy toko fahaenina ambin'ny folo a, ny resaka an'izay ihany koa izy tamin'ny fakomaly. Dia misy anankiray ity hoe manakaiky ny vehivavy izay marary ny fahatom-bolana. Zany koa zany dia fahotana raha ny filazan'ny Ezekela azy eto a, fa ity iray ity tsy manao an'izany. Tsy manao an'izany izy fa tsara. Zay zany lisitra voalohany apetrany a, dia avy eo indray izy a manao lisitra ara-toekarena, ara-bola, araky ny lalàna sy ny rehetrarehetra zany. Inona avy ireo lisitra ara-toekarena, ara-bola sy araky ny lalàna ireo a? Andininy fahafito sy fahavalo tsika izao. Andininy fahafito sy fahavalo. Hitanareo vakitsikelikely ohatr'izay le izy dia everiko fa tsy hakaleo anareo izy rehefa zay ny anaovantsika azy. Lisitra manaraka, lisitra voalohany zany araka fivavahana sy sexuel. Lisitra faharoa, ity iray ity koa dia tsy mampahory olona fa mamerina ny natao antoka. Raha misy olona mindram-bola zany a, ka manao antoka dia averin'le olona le vola dia averiny koa le antoka. Fa matetika ny olona mpampindram-bola rehefa manao antoka dia efa mandram-pahaverin'le vola, efa lany koa iny antoka iny, efa nampiasaina iny dia tsy avitra tsony. Fa ny olona marina zany a dia mamerina ny natao antoka. Tsy mandroba fa manome ny aniny ho an'ny naona. Ao tsara zay a, toetra tsara mihitsy zany a. Tsy mandroba fa manome ny aniny ho an'ny naona, ary manafy lamba ny tanjaka. Fa mahita olona tsy manan-kitafy izy zany a, dia manafy lamba. Tsy mampanjana boly. Zay. Le tery ambony a, mampindrana izy fa misy antoka dia alainy le antoka na miverina ary. Fa ity indray a, tonga dia misy zanany mihitsy le vola. Tsy mampanjana bola na makatombony akory. Rehefa manampy ny sahirana zany a, dia tsy makatombony ho anazy izy fa tena fanampiana tsotra izao. Ankoatr'izay, ny ataon'ity iray ity, miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy. Tena izay mihitsy zany izy, miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy a, ary manao fitsarana marina amin'izay miady. Hitantsika, petraka zany le hoe marina izy a, dia manao marina sy ny hitsiny. Zay zany ny zavatra tsara ataon'io raha io. Ireo zany ny tsara nataony a, dia ireo koa ny ratsy izay tsy nataony. Ataony tsy izy rehefa tsy manao a, dia ataony amin'izao izy rehefa manao. Dia mamintina ny fiainana amin'izay Andriamanitra rehefa avy eo. Zao no amin'n'Andriamanitra ny fiainana andininy fahasivitsika izao. Ary mandeha araky ny lalànako zany ozy sy mitandrina ny fitsipiko a, ka manao izay marina, dia marina izy ka ho velona tokoa, hoy ny Tompoandriamanitra. Zay zany. Mandeha araky ny lalànan'Andriamanitra izy a, tandrina ny fitsipik'Andriamanitra, manao ny marina, vokany marina izy ary ho velona. Velona tokoa izy. Zay zany a, ny amintinana ny fiainany hoe marina izy a, dia ho velona. Mitotsika, mananjanaka nefa izy io. Ary le zanany a, tsy mitovy amin'ny dadany mihitsy na kely ary. Satria izy manazava an'le hoe ny ray ny mihinana voaloboka marikivy dia ny nifiny zanany madilo a, taditinareo iny a, tsy miala iny a. Fa ny ohatra natao zany a, ray tsara le dadany, ny zanany tsy mitovy aminy mihitsy. Andininy fahafolo tsika izao. Fa raha miteraka zazalahy-panao ankeriny sy mpandatsa-dra izy ka indrisy, manao na dia iray ihany amin'ireo zavatra ireo ary aza iny, nefa izy tena tsy nanao ireo zavatra ireo akory. Le dadany zany tsy manao, fa le zanany no manao. Dia ny ilazany azy eto a, mpanao ankeriny sy mpandatsa-dra. Zay ny ilazany azy eto, mpanao ankeriny sy mpandatsa-dra. Dia menindray ny lisitry le asa ratsin'le zanaka zany. Inona avy ny lisitry ny asa ratsin'ity zanaka ity? Andininy faraka ambin'ny folo tapany be tsika izao. Fa ilay zazalahy ozy izy ny mihinana eny an-tendrombohitra. Ny dadany tsy nihinana,
le zazalahy mihinana eny tendrombohitra dikan'izany manompo sampy zany jangajanga amin'Andriamanitra, mandoto ny vadiny namany jangajanga amin'ny olona, mampahory ny malahelo sy ny mahantra ao mpanohatra amin'le dadany, mandrobo tsy mamerina ny natao antoka tadidinareo, le dadany namerina ny natao antoka fa le zanany tsy mamerina, na manandratra ny masony amin'ny santka manao izay fahavetavetana, dadany tsy nanao an'izany, izy manao an'izany, na mampanjana bola, io ny resantsika teo fa tsy ataon'ny dadany, maka tombony koa izy, moa ho velona va izy, zay zany ny zavatra tenenin'Andriamanitra, moa ho velona va izy. De rehefa jerentsika io de mitovy amin'ny lisitry ny dada nataon'ny dadany ihany io, afa-tsy ninona reo, inona ihany tsy eo, tia le any dadany 9 ka hatramin'ny 19, le manakaiky ny vehivavy izay marary fahadimbolana tsy voalaza eo. Ao iny lalàna iny mantsy iny le atsotsika hoe loi cultuelle, mbola tokony manao an'izay tokoa tsika fa tsy voaresaka ny fomba famakiana lalàna. Loi cultuelle ny misy zara telo ny lalàna jiosy misy ny loi morale de loi cultuelle de loi civile. Loi cultuelle zany le sorona sy ohatr'izany reny zay tsy atao tsony zao efa vitan'i Jesosy, de ao anatiny koa ty, de ao anatiny koa ny ino ty izy, ao anatiny koa ny biby maloto ohatra, zay efa faona, efa ravo reny, mila jerentsika ny hoe ahoana ny maharava an'ireny, zay mahatonga antsika mihinan-kisoa, aza matahotra nareo rehefa mihinana fa hoanao am-pifaliana. Tsika se tsy mahazo mihinana aloha ny hafa tsy ako raha hinana fa tsika aloha tsy mihinantsika. De io zany anisan'ny hoe loi cultuelle, culte, avy amina culte fivavahana zany de tsy mitombina tsony zany ankehitriny hoe rehefa tratra fahadimbolana ny vehivavy de maloto, tsy mahazo makany amin'ny tempoly, inona, tsisy akisavan'izany zao fa tsy mitombina tsony zany. De io ao anatiny, de hitanareo mivoatra le izy zany vao midina amin'ny génération manaraka de efa tsy mipetraka tsony io. Hitantsika izay hoe fivoaran'ny révélation zay. Toytsika, inona amin'izay raha ny didim-pitsarana ho an'io zanany io vokatr'izay ratsy nataon'izay. 17 tsy ho velona izy, nanao reo fahavetavetana rehetra ireo izy, ho faty tokoa izy ary ny rany de ho aminy ihany. Ao, zay zany ny didy, jereo fa tsy mitovy amin'ny eny dadany mihitsy. Dadany marina de velona, fa izy tsy ho velona satria nanao reo fahavetavetana rehetra ireo de ho faty tokoa izy ary ny rany de ho aminy ihany. Dikan'izany tsy afaka manilika ny adosony amin'ny hafa mihitsy ity zanaka ity. Tsy azony ahilika, izy ihany ny tompony andraikitra amin'ny zavatra nataony, satria izy nanao an'ireo. Zay ny dikan'le hoe ny rany de ho aminy ihany, ho adinina aminy ihany ny rehefa maty izy zany de izy ihany meloka amin'izany fahafatesan'izany, fa na le mpamono na Andriamanitra tsisy meloka amin'ny mahafaty an'io olona io. Zay zany ny amin'ity zanany ity. De mitohitsika, io zanany io indray miteraka indray io, tonga amin'le 3e génération tsika zany zao, 14. Fa raha iny kosa indray no miteraka zazalahy izay mahita ny fahotana rehetra nataon'ny rainy, nefa no mahita zany izy de tsy mba manao tahaka izany. Zay, dadabe tsara, marina, de velona. Dada ratsy, maty, ny rany ihany no maty amin'ny raha, meloka amin'ny rany ihany izy. Zanany nahita hoe tena tsy tsara zany ataon'ny dada zany de tsy manao an'izany izy, mahita an'izany izy de tsy manao tahaka izany, de omeny iray ny lisitra. Le lisitra ohatrao manko le mahakamo antsika mamaky satria ohatrany hoe verimberina le ianao vao mijery ianao hoe toko fa 17, misy 230 de efa kamo ianao mamaky an'iny. Alao rangahy le jaune toko 112 ihany vakina.
aiko ke za fa zany ataonareo kanefa ilainy iny hiditra atsika zany am'le listra 5 zao le zanan'ireo izy tsy mihinana eny tendrombohatra tovy amin'ny nataony dadabeany na manandratra ny maso no amin'ny sampiny taranak'Israely mitovy amin'ny dadabeany tsy mitovy amin'ny dadany na mandoto ny vadiny namany hitanareo mitovy foana le listra miverina mitovy amin'ny dadabeany na mampahory olona tahaka ny dadabeany na makantoka tsy makantoka izy zany tahaka ny dadabeany tsy mandroba tahaka ny dadabeany izy fa ny ataony manome ny any no anynona manafy lambany mitanjaka miaro ny tanany tsy hampahory ny mahantra tsy mampanana volana makatombony tanareo verina daholo le izy fa lay vehivavy anina ihany tsy ao le vo amin'ny fadombolany zany zay ny tsy ao satria iny mandalo fotsiny iny loi cultuelle iny inona indray ny didim-pitsarana ho an'le zafikely ity didim-pitsarana ho an'le zafikely 17 manaraka ny fitsipiko sy mandeha araka ny lalànako izy ka tsy ho faty noho ny eloko ny rainy izy fa ho velona tokoa izy io zany anehoan'Andriamanitra hoe hitanareo fa tsy marina le filazanareo hoe ny dada ny mihinana voamadilo dia ny zanany madilo nify fa velona izy tsy ho faty noho ny eloko ny rainy izy dia ho velona tokoa izy ny ilazany azy eto zany dia marina ihany koa zany ty zafikely ty tsy ho faty noho ny eloko ny dadany izy tsy mitombona le ohabolana fanaon'ny zanak'Israely dia vokany ho velona tokoa izy amin'ny teny Hebreo nanoratana azy moa izy hoe ho velona dia ho velona mihitsy izy averiny indroa mihitsy le teny hoe velona zay ny dikany hoe velona tokoa io infinitif absolu ny ilazany azy ho velona tena ho velona mihitsy io eto zany rehefa miteny an'izay izy hoe ho velona tokoa izy ho velona tokoa dia efa mampisesady zay le hoe anana fiainana mandrakizay fa mbola tsisy ezany tany amin'ny testamenta taloha mbola tsy tena mazava zany fa efa zay le izy zany io olona io bien sûr ho faty ihany izy fa izy velona foana azotsika ve zany 7 verina am'le adadany tsika mitovy amin'ny dadany zany didim-pitsarany dadany ny 7 hoe mandeha araky ny lalànako sy mitandrana amin'ny fitsipiko ka manao zay marina dia marina izy ka ho velona tokoa iny tompo Andriamanitra dadabeany sy le zafikely zany no mitovy ny didim-pitsarana mahazo azy ny anton'io dia le 14 ny anton'io hoe indro any aina rehetra toy ny ain'ny ray dia toy izany ny ain'ny zanany samy ahy ireny zany nanamboatra n'io aina io ka tsy te hamonomono olona fahatany zany tsy tiako zany fa ny olona zay manota kosa nefa dia ho faty satria za Andriamanitra marina dia zay zany mahatonga an'le zanaka maty nefa ny dadan'le zanak'io sy ny zanak'io ny dadany sy ny zanany velona fa izy maty satria ny olona zay manota no ho faty 19 toy atsika izy fa manaraka ny fitsipiko sy mandeha araky ny lalànako dia tsy ho faty noho ny eloko ny ray izy ho velona tokoa izy ary ny amin'ny rainy kosa noho ny nanaovany akeriny sy nandrombany rahalahiny ary nanaovan'izay tsy mety tao amin'ny firenena dia indro faty noho ny elony izy velona dadabe velona zafikely maty le zanaka noho ny nanaovany akeriny sy nandrombany rahalahiny ary nanaovan'izay tsy mety teo amin'ny firenena zay zany fandehana raha ataotsika zany sary le izy dia ngamba azonareo kokoa zao le rainy zany manao tsara dia velona manaraka zanany maninona zay dia zanaka manao ratsy dia maty ary zafikely manao tsara dia velona zay donc tsy mitombona mihitsy zany le filazana teo hoe raha ataotsika zany hoe izanak'io zany manao ratsy dia maty dia le zafiny manao tsara dia maty tsy possible fa rehefa manao tsara io dia velona
tahaka an'le rainy ery ambony. Zay zany ny prinsipan'Andriamanitra amin'ny fiainana, samy tompona andraikitra amin'izay ataony rehetra. Verenantsika ilay 9:7 hoe ay de mamaly zany reazira ny zanak'Israely no mahita an'io hoe nefa hoy ianareo nahoana moa ny zanaka ny tsy mba hitondra ny heliky ny rainy? Raha ny zanaka manao izay marina sy mahitsy ny tandrina ny didiko rehetra ka mankato azy dia ho velona izy. Io le zafiny ity zany ny tindry zareo hoe izahay ne le zafy kely dia ahoana moa ny zanaka tokony mba mitondra ny heliky ny dada ankorana le zanaka. Kosa izy Andriamanitra hoe non, raha manao marina sy mahitsy izy mitandrina ny didiko rehetra mankato azy dia ho velona izy. Dia io le zafy zany, zafiny manao tsara dia velona. Raha navoray zavatra tamin'ilay afatra teo ianao dia zarao amin'ny hafa mba azahoany ihany koa. Aza donona ny manao j'aime ny pejitsika dia ny s'abonner. Ary raha te hifandray aminay ianao na te hanoana anay dia atsoy ny laharana eo ambany eo.